Elia miarahaba manokana ny tatamana Yayava. Elia koa miarahaba manokana ny Osoa amin'izao fandaharana izao. Tsy tapatapaka koa fa tena izany mihitsy ny somary mijanona kely. Voalohany indrindra aloha izany dia manome ihany koa ny hatsarana amin'ireo zava-mandehanmanitra miendrika rehetra, ho an'ireo izay resy lahatra, ho an'ireo izay efa tena mihazakazaka, ho an'ireo izay efa nandroso miditra amin'izao fanjakana masina izao. Hainao izao adahoatra rehetrarehetra amin'izao zandritra izany. Fotoana iarahantsika indray ny amin'ny teny ity. Misy kasika ny amin'ny hoe toedrana maneran-tany. Fa misy inona eto amin'ity tany ity no hoe resahana ny toedrana maneran-tany. Misy teny tanterahana eto ary izay teny tanterahana izay zao ampianarina antsika zao. Efa ho an'izay mahafantatra moa dia efa namafisana fa ho an'ilay tsy mahalala moa izany dia maiza miaina. Ny fiarahan'ny Rosia amin'ny Iraniana no resantsika voalohany eny, satria namoaka fanambarana ny Rosiana. Dia ny président Poutine ny Rosiana moa izany dia laza fa hoe tena miaraka direct amin'ny raha izy amin'ity olana nampifandonana ny Israeliana sy ny Iraniana ity. Ohatra moa izany nareo izany tsy mahafantatra an'ilay espoir eto nga misy mifandona reo dia tena efa mifandona reo ary miandry varifatin'ny Israeliana moa izany ny Iraniana zao, satria Iraniana no mitifitra valam-pomanga anaty na misile zareo. Da tonga ny Iraniana mitifitra misile zareo satria vonoan'ny Israeliana ilay mpitarika ny hery fanomirana Israeliana tao Liban. Dia mpitarika eto izay antsoina amin'ny anarana hoe Hezbollah. Reo izany ny mpanohitra ny tarika Israeliana izay mipetraka ao amin'ny fatra ny Liban zareo, ary mivonon zareo ilay mpitarika an'io Hezbollah io a. Nasana Nasrallah stratégique sopanzika na Nasana Nasrallah zay. Zay izany ilay nivonon zareo dia tezitra be ny Iraniana. Dia dia nitifitra bomba ny Israel ka nitoby ny fitsikilovana Mossad moa tena nitoferiny zareo tamin'izay. Dia ny piste de décollage atterrissage-njareo amin'ny aéroplane araka ny zava-misy dia ohatrany hoe napotika aéroplane roapolo mahery F-35 CF-16 ohatran'izay vao voahenoko farapa tsy haiko tsara. Dia tezitra amin'io moa izany ny Amerikanina sy ny Israeliana dia diady hanafika ny Iraniana. Izay izany ny sary misy azy raha amin'ny ankapobeny, ny sary hita maso farany. Izany hoe ny Israeliana dia miaraka mafy dia mafy amin'ny Amerikanina. Inona ny antony aloha? Izay aloha jerevantsika. Eo maninona ny Amerikanina no miaro be ny Israeliana ary maninona ny Israeliana no tafaraka be amin'ny Amerikanina? Teny dadako izany, teny dadany Elia zany teny io anarana io, teny io, teny io anarana io. Fa inona ilay teny dadany Elia? Maheno ianareo aloha? Maheno tsara tompoko, maheno tsara tompoko.
zao ny teny dadany Elia tsy mivalavalava kely ny resakitsika fa taritiko atraty mihitsy nareo a dia maharaka tsara amin'izay nareo ny zavatra rehetra satria matetika dia tantarany zavatra izay ho zao tontolo izao ihany koa ankoatra ny fampielezana zanak'Andriamanitra fananarana zanak'Andriamanitra ny fitaomana ny olona hitsy ataon'ny Josoa dia mampianatra anareo ny zavatra efa nambara koa za dia ny tany aloha be tany. Haitsika tsara mihitsy fa io dada Yahva io dia Andriamanitra Abrahama io ho an'izay manaraka fampianarana moa dia mahay an'izay mihitsy ny anarany a Yahva ao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy ary io no naniraka ny Elia zao tonga aminareo zao io Yahva io izany koa naniraka ny Josoa ilay zanany malalany izay naterany tamin'ny alalany tamin'izy ny teny efa nampianarako antsika fampianarana farany teo zay numéro 4 dia rehefa niaraka tamin'ny Israelianina io Eloheny Israely io na Andriamanitra ny Israely a tamin'izany fotoana izany dia namoaka didy sy lalàna ho an'ny zareo hoe tandremo ny didy fosy lalàna Mose zany ny fitsipika nomeny ho an'ny zareo mareko tsara ho an'ny Israelianina fa tsy ho an'ny malagasy na ho an'ny frantsay na ho an'ny anglisy na ho an'ny komorianina na ho an'ny afrikanina na ho an'ny sinoa na japonais fa natokana ho an'ny zanaky Israely irery ihany efa mampianarana lavabe koa ka tsy idiratsika indrisy nefa fahalavany zanaky Israely foa ny didy io ary ny tena ny vetabetainy mihitsy ny tsiratsiray sy nambaniny dia tezitra dada Yahva dia ny foany any amin'izay ny didy folo sy lalàna Mose hoanany tamin'ny alalan'ny ny fanapoteny ny fisorohana tsy navelana tao intsony ny fisorohana dia ny fanaovana fanatitra zany iny la hitantsika riketa ny bokin'ny Isiasy fa misy Isiasy 64 afaka mamaky teny daholo Isiasy zany manaraka tsara Isaky toko faefatra amby enimpolo 64 misy ao hitantsika eto Isiasy 66:3 zafadinita atsika zany Isiasy 66:3 ny teto dada Yahva dia nilaza fa fanako ny fisorohana fanako daholo ny fanatitra ataonareo mazava zany fa rava ny didy folo satria rehefa tsisy tsony ny fanatitra ho atao a vadika mpanota atao raiky zanaky Israely dika zany ary io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota lozika zany nisaraka taminy amin'izay ny Israely ihany satria foana ny fisorohana izay mamono omby dia ohatrany mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka ny vozona nity ary izay manatitra fanatitra ho anina dia ohatra manatitra ny rakiso ary izay mandrory didikazo manompofona ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny faniny fanany tamin'ny favetabetany dia tahaka izany kosa no hividanako ny fampahoriana azy sy andatsako ny fahatahorany eo aminy satria ny antso fa tsy nisy namany teny eo fa tsisy ny ainy fananao izay raha sy teo masoko izy ka izy tsy sitrako noho ny fidiny Israely anina zany resana zany tena kivy tanteraka misy dada Yahva io ny antso anareo fa tsy nirahina io io zany dia efa napolifona fa tena rava ny didy folo satria tsisy tsony fisorohana ary anomboka teo mihitsy ny zanaky Israely lasa mpanota tsy afaka ny antso an'eo anan'Andriamanitra io ary nivokatra an'izany tetety zany efa lasa mpanota satria tsisy tsony ny fanafaorotana dia lasa mpanota dia miatra ny teny dada Yahva amin'ny Isiasy 59:2 Isiasy 59:2 izay vakitsika aminarany Josoa indro ny tanàna Yahva tsy fa mavonjy ary tsofa tsy ladalokana fa marina fa niloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino misy mazava be zany zany teny zany
fa tena tsy mihaino mpanota mihitsy ny dada iava io ka raha ny foana dada iava zany le fisorohana nataony zanakisy reny zay fanafahana ny fahotanany zareo de nivadika mpanota ny zanakisy reny de tsy mihaino avytso andriamanitra io ary tsy mahalala ny andriamanitra abraham itsony zanakisy reny ary manomboka teo na tonga ny anarana videhibe ny forona hoe ala ozy ny silamo jehova ozy ny protestanta Yahvé ozy ny katolika romana Yahovah ozy ny tsy fantatra tsao zay mamorona any ao mamorona Yahoo ny sasany ao mamorona Yahoua ny sasany samy mamorona zay tiany foronina daholo samy teny zay tiany tenenina daholo fa tesy daholo zany fa io le vokatry le hoe tesy dada Iava de nisy hevitra nampisaraka de tsy nafantatra ny dada Iava tsony zareo teo tsy nafahafantarany anazy de ny forona amizay ao reo karazan'andriamanitra hoe Jehova Yahvé Allah ozany silamo teo ny foronan'io silamo tatika tamin'ny taona eninjato talohan'ny l'an zéro fa ny katolika antany amina ohatrany zéro à 100 ans any angambany namoron'ny zareo na tany amin'ny moins 100 ans any tsy tadidiko misy datiny lazan'izay mihitsy vokany ohatany teo manodididina teo ary tena simba mihitsy le izy zay na tonga le zanak'andriamanitra nampianatra an'le anarana hotery nampianarina le anarana zany satria tsisy mahafantatra tsony an'le anarana ny Israely any zay na tonga an'le mpaminany farany hoe nampianariko azy ny anaranao satria tsy mahafantatra le Israely any ndreka loatsika izy ity zay ohatrany eny amin'ny bokyny Jaune any izy Jaune fa fe izy Jaune 17 angambany izy ity zao ie Jaune 17:26 fe vo tena nampahafantariny ny ahosoan'ny mpianatra ny anarany dada Iava satria tsisy maitsony ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ihany mba ho any ny fitiavana zay nitiavanao ary sakoa ho any nampahafantariko azy ny anaranao matoa nampahafantarina tsisy maitso de vo tena nampahafantarina araka ny tenin'le mpaminany farany hoe Yahosoa zany hoe zany de mampahafantatra atsika hoe tena tanteraka ny teny tsy misy zahatra azy nanaikirana ny teny tsony fa tena petrapetraka daholo ny soratra masina ny Jiosy araka ny teny Andriamanitra Abrahama zava-marina zany ary tena zava-misy ankehitriny inona raha tsara miseho ny dikan'izay rehefa nandika an'io teny io ny Israelianina ny didiny dada Iava io zay natokony ao andry zareo de nitoerany de nidikainy de tesy dada Iava de foanany am'izay ny fisorohana de iny le nivonoany Eosy atao aminazy fijaliana iny ny famonoany Eosy anazy teo aminazy fijaliana iny zany iny ny confirmation parava ny didy folo iny zany ny tena confirme tena potika am'izay didy folo sy lanina Mosè zay na tonga ny apôstôly laza ny Efesianina 2:15 fa ny Efesianina 2:15 io tena rava ny didy folo amin'ny teny hébreu moa izy io de tena hoe rava mihitsy ny didy folo zay ny voalazany eo amin'ny teny hébreu fanaporofona amitsika zany hoe tena sady valy teny menan'le olona hoe fira moa nandrava ny didy folo ny zanany ve de andrava ny didy folo zavatra ny meny dadany ve de ho ravany ny zanany valiny le dadany mihitsy ny nandravana azy araka ny misy 66:3 hoe tsy azo atao tsao mitondra fanaty foana zany ny fisorohana dikan'izany ava foana ny fisorohana vadika mpanotadorodolo ny Israely any adalany zay mbola mipetraka ao ny dikan'izany fa tsy mety zay hoe zay mitady ho faty de mitandrema didy folo fa dada malaria Iava mihitsy kely efa nanapotika ny voalohany zay ary ny confirme soa ato amin'ny Efesianina 2:15 samy namonony an'io didy folo io sy lalana Mosè teo minazy fijaliana rava tanteraka izy teo zay parenthèse iray moa izy zany fa tsy any tena zezetsika fomeko iny vampahafantaranao an'ila rehetra hoe miverena amin'ny Yahosoa fa ino nareo zay indrindra ianareo zay nampitandremana didy folo io
ho anareo zanafy amina didifolo io vezainao amin'ny osoa fa tena ny fitanany ianareo e power off nopozina ianareo mizatra menimena be ny telefonareo mba tsy refikely tsy toizao tiany ny teny rehefa nodikany nodikany zanak'isy rery zany osolana mose zany de tezitra amizay dataiava de nampiariny amizay le teny roavo nareo ndraiky efa ketika zay teny zay hoe oroana ono zanak'isy seraka ny bokiny eriketra ny bokiny Levitikos 26 a no koa mindrininy fa trentienga manizy ery izy diso Levitikos a aiza moa zany manoko amin'ny 30 Levitikos 26 a 30 a 31 32 33 zay 30 jusqu'à 33 zany ary oravako ny fitoerana avynareo Levitikos 26 a 30 ka 33 ary hokapaiko ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo dia ariko eny ambonin'ny fatiny sampinareo ho alan'ny fanatika anareo oravako ny tanànanareo ka ataolonao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko io ny hanitrareo ny kasitrahana ary ataoko lao ny tany ka hotalanjona am'izany ny fahavanareo zebonina eo ary ianareo dia aheriko any amin'ny jentilisa ary anatsoka sabatra hoety entiko manenjika anareo ao ary ny tanànanareo dia ho ataoko lao ary ny tanànanareo dia ho ravana ho aheriko any amin'ny jentilisa voalanomboka nandika ny vidiny dataiavato koa ny zanak'isy re efa nampitandremana foana tamy alan'ireo mpaminany reo ary zay tonga zao mamono an'le mpaminany tsy tianarina na zanak'isy re halanjareo zany anarina zany zany tsy nitiavana ny eoso satria mananatra vonono zareo dolo zay manana tanatanazy mpamono an'andriamanitra reo mpamono mpaminany Israely mpaminany raha ny dataiava zany mahatonga ny loza mahatsirafy namely any amin'ny satakeo zay mihitsy n'izao zavaiko aminareo zao inona le zavatra miseho zao le zavatra miseho tena nyroany dataiava zareo taon'ny tany Israela io nanomboka tany amin'ny andro ny Asirianina efa namelany azy ny Asirianina namelany azy Babilony tamy ananany Nebokadnezara mpanjaka namelany zareo ny Medianina sy ny Persianina Medianina moa ny Iranianina dia ny Persianina ny Medianina ny Irakianina dia ny Persianina ny Iranianina am'izao dia niditra ihany koa nina moa niditra taorena zay ny Grika dia niditra ny Romana zany namely azy tao daholo zany reo le karazana biby zay efa namely ny Israelianina zany ary ny farany amin'ilay biby mamely anazy fampianarana efa nandeha moa zany fa avelikely fotsiny dia niditra koa Hitler namono any zareo nataony Hitler fahitao mihitsiny 6 millions nisany juif maty ny Hitler fotsiny iny ny biby fafito iny zay nandripaka ny jiosy ary ny farany dia Rosiny amely ny Israeliana io le biby farany araka amin'ny boky ny Apokalipsy araka ny fampianarany Elia ambassadeurny Eosoa tany amin'ny taona 2003 zay tsisy niny olona manomboka 2002 tany efa nisy ny fanazavana sy efa 2003 vao tena navoaka daholo ny fampianarana tena manazavany zatra kasika ny faminanena io fa ny faharavany didifolo no tany alohan'izay zany zavatra nitsanga zany tany ataona 1995 ny tonga zay faharavany didifolo zay tany zany nampianarana voalohany ary natonga ny
ambazadeur-ny Soatena niaty tamin'ny fiangonana rehetrarehetra mihitsy ary nahazo babararaka tamin'ny olona mihitsy moa tamin'izany. Gaga nefa antsika zao fotoana zao anazy ohatran'ny olona indray tompon'izany fampianarana zany nefa dia io lehilahy io amin'ny sary mihitsy no ninjena sy nahazo babararaka mihitsy fa ninjena sy fanaratsiana. Io izy hitanareo amin'ny sary io dia zany teniteny izy fa io ny sarika io za ihany io zany. Niatra zany ny fanampotenan'ny Israeliana tiako tenena ary dia voaroaka ny anaty tany mihitsy izy ka ty olo io nefa dia namoaka fanambarandray ny mpaminany fa avereninareo amin'ny tany reo dia nandraiky efa kitsika izay teny izay raka bokony Ezekiela ato no vakitsika Ezekiela fa filoana izy tiako entana kely teny Ezekiela ty aloha nareo ao mandeha kely makatemy Ezekiela ty zany Ezekiela 37 ohatra rehefatsika hoe Ezekiela 37 rehefa vakitsika Ezekiela 37 ny andininy fa 21 21 22 zay ny vakitsika zany. Zay Ezekiela 37 manompany andininy fa 21 dia lazao aminy hoe izao lazainy avy atomboka indro izao haka ny zanak'Israely satria le niroana hoe ataoko sesy tany nareo dia aparitako nareo dia tena naparitaka tokoa ny zanak'Israely araka ny lalàna voaroaka izy voaroaka tany amin'ny Asiriana, Babiloniana, Mediana, Persiana nanirana zao tontolo zao sany faritany satria be dia be ny nanafitafika anazy tao dia rava ry zareo dia zao indro izao haka ny zanak'Israely avy any amin'ny Jentrisa zay nalehany zay eny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko any amin'ny taniny io zany hoe hoaverinao amin'ny tany indray ny Israeliana zany ary ataoko firena ray any amin'ny tany izy dia ny telom-bohitran'ny Israely ary mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firena roa intsony izy ary tsy saraka ho mpanjakana roa intsony izy zay rehefa niverina tokoa zanak'Israely satria tany alotana izy zara roa ndray Israeliana dia ndray Joda zay tantaran'ny Israela ho an'izay tsy marary ny tarika raina atao hoe tarika Israeliana ny tavaratra angambany izy iny diso dia ny tarika anakay atao hoe Joda Israeliana tany avata dia tantaty-atsimo angambany Joda tsy dia important fotran'izay le sariny zareo tamin'izany dia inona zavatra niseho zara roa zareo ary miady koa reo dia ny teny nefa nydata iava hoe rehefa mivily any zareo amin'ny fahavabony io ka zany amerina anazy dia tsy ataoko mizaha roa intsony izy zareo zava-misy fangana zara roa intsony ny Israela zao firenena ray izy zao dia manana président izy fa président symbolique fa tena manapaka ao noho ny amin'le fifihezana nataon'ny OTAN sy maro samihafa dia natao premier ministre no mifehana azy dia io le premier ministre Benyamin Netanyahu zao tsy am'teny zao hitoranga io tena miantsy ady amin'ny rehetrarehetra mihitsy mafiloha mihitsy ny tena izy zava-marina zany dia misy mieritreritra mihitsy ny hoe be dia be ny teny zany hoe firenena tian'Andriamanitra ny Jiosy azafady indrindra namono ny zanany ve ho teny aminareo nanao tsinitsinina anazy ve ho teny aminareo nanitsakitsaka ny voninahitsy na nambany azy tamin'ny Andriamanitra tsisy fitsaketraka hoe ho teny aminareo samy mampiasa sainy raha teny ve ho roany raha teny ve natao ny sesy tany nataony babo tany nandivozana tany amin'ny tany zay nandehanany tany babo any ireo maritaka manerana zao tontolo zao atezerana ny azy dia apetraka anao nyfanteny hoe ka inona ary natonga anazy hoe averinao amin'ny taniny noho ny amin'ny fifanekerana taony tamin'ny Abrahama dia Abrahama ange tsy nivadika taminy dia zay mahatonga anazy mamerina le zanak'Israely satria hoe ny taranakanao no mipetraka amin'ity tany ity ka le zaza ny babon'ny arabo tao tamin'ny izy moa ilay mpitarika ny
Israely ny arabo tamin'izany dia nipitarika ny fivavahana arabo tamin'izany fotoana izany. Nanafika ny Israela ny fivavahana silamo tamin'izany dia nanafika ny tanànany israeliana dia lasany zareo ny tany tany amin'ny taona plus 600 tany ho any. Efa niala tao moa ny israeliana dia izay ambonambony tao ny tafikany dia lasany zareo. Zay no nahatonga ny misy moskea ny Omar ao amin'ny toerana misy ny tempolin'ny Jerosalema ao Israel, satria rehefa tonga kokoa ny zareo silamo dia nitafiany tao koa ny israeliana dia nasiany moskea eo amin'ny tokotany be ny tempolin'ny Jerosalema. Zavadosany hoe zany sady zany. Ny Andriamanitra Abrahama ataonao manoloana ny Andriamanitra silamo fa zavadosany hoe zany sady zany. Hitantsika eo toy fa zany zavatra zany hoe miantsy ady amin'io iayavà io zao sady zao. Zay no tonga ny ambasadiovany Joshua Eliana mpianty hoe fa iza marina tena Andriamanitra natsony ty Israeliana ty Andriamanitra Abrahama. Iza ny tena anarany Andriamanitra Abrahama? Io fampianarana meko anareo ne dia ny Andriamanitra tena ny Abrahama dia Iavà no anarany. Iayavà tsy mety aminy mihitsy ny moskea mipetraka eo alohanan'io na dia rindrina azy anio tsy mety aminy. Zay ny antony tsy maintsy amrena tempolin'ny Jerosalema fa zava-doza nefa zany vaninandro zany. Tena ny fanonerana manompo aorona eny ny fanorenana ny tempolin'ny Jerosalema zay tsy maintsy izy dia ho zava-doza mihitsy satria moskeny Omar no mipetraka eo, moskeny arabo, moskeny arabo anakoa ny moskea io. Zava-doza mihitsy zany no pirofo zany fa tena zava-doza nanjon'ny Israela satria eo amin'ny plasin'ny tempoly zareo misy mitokotany be ny tempoly mihitsy no nandrenany silamo andeha moskea. Tena fanambariana be an'io Andriamanitra Abrahama io misy izy. Ka izay ny tena koa hoe le Andriamanitra Abrahama tena tetsy tany izy nakesiny dia noroahany. Ary rehefa noroahany avy any amin'izay dia naverina. Ary ity famerenana anazy ity no mantsy no resantsika hoe rehefa niverina amin'izay izy nakesiny le amin'ilay teny avereno izy dia ny mpamerina anazy dia nahazo baiko hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely ireo. Vakitsika izay teny izay ary io ary le olana satria ny arabo efa nahazo an'io tany io tany amin'ny taona plus 600 Israel zany. Ary zay no mahatonga an'io problème ao Palestine amin'ny bande de Gaza bande de Gaza, Palestine sy ny Cisjordanie sy maro samihafa iny satria tanin'ny Israel daholo iny ny Jordanie any. Ary ny mandrafitra ny tanin'ny Israel dia ao amin'ny bokin'ny Genesis toko fa 5:20 ao ny délimitation ny tanin'ny Israel. Fangeza tokoa ny taniny fa noho ny amin'ny désirany dada Iavà dia noroahany kanefa ny dada Iavà mitazona ny teniny dia tsy maintsy naverina tamin'ny taniny any izy ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama hoe hitarana koa mandova an'ity tany ity ka lasa ny arabo izy dia io le tsy ekeny dada Iavà fa tsy maintsy miverina amin'ny teniny izy hoe miala teo nareo. Io le mahatonga le problème aveo Israel amintsika miteny zao teny dada Iavà tsy maintsy miatra fa tena mipetraka mba Andriamanitra izy mba navita nametraka an'izao teny zao misy nahatohitra. Iza ny Andriamanitra navita nanao an'izao teny zao fa nisy nahatohitra. Ary izy mba Andriamanitra mba navita ny teny tahaka zao ka tanteraka. Tsy misy eto amin'ity planeta Terra ity. Misy sasany teny hoe foko Maya inona tamin'ny teniny Maya mba tanteraka eto. Ny teniny Maya zany zazako anareo tenin'ny Anunnaki zany, extraterrestre Anunnaki. Ireo anjelin'ny vadika ireo no mamokamoka teny fahatany any dia inao ny olona anjelin'ny vadika ireo Anunnaki ireo extraterrestre ireo mpiara-milahatra amin'ny devolo satana ny Andriamanitra andreo. Porofon'izany le tamin'ny 2012 ngamba tsy namany an'izany zareo eo avy ny fahararo amin'ny 2012 fa ny ambasadiovany Joshua mihitsy no nandrava hoe tsy miexiste zany ary tsy misy zany. Nefa zareo dia naminany ho avy ny fahararo tamin'ny 2012 PDP nino an'izany teto plan de la terre fa ny ambasadiovany Joshua Elia no teny hoe tsy misy zany ary tsy miexiste zany foana tsy nisy akory. Nefa dia ny olona hoe fa nanateny ary mahagaga anahy
ny olona mpanota enolo zareo zay ny mahagagana amin'ireo olombela reto fa aminany mpanota enonareo te fa aminany tsy mamanota mihitsy ny ary tsy mahay manota tsy nonareo te gaga aminareo mihitsy ny mpanota indray ny enona teny eto amin'ity planeta tera ty nefa ny hoe midevoly ny mpanota dia avy any amin'ny devoly zany hoe le tenina devoly zany ny tianareo enona asakasaky nareo foana e no raha vaketsika ny tenin'ny mpaminany Jérémia 31:10 Jérémia 31:10 hoe avy renao ilay zanak'isy reny oe Jérémia 31 31:10 meno ny teniny avay nareo jentilisa io zany hoe nareo jentilisa rehetra dia meno an'ity teny dadany avaty izy ny afaka anohitra an'izao zany ny forsa dadanay zany dadanay Elia ava dadany Elia ary toroio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra an'izao aty any amorontsiraka ny lavitra etra zany ataovy maino ty teny ity ka ataovy hoe izay nampiheliny Israely no aoko amango anazy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandriondriny zay ianareo hitra zay nampihelin'ireo Israelianareo avy irenareo amin'ny taniny voapaiko amin'izay ny Amerikana mihitsy moa ko zay natao ny hoe Betsiosy savant Israeliana savant zany amin'ny fariny Amerika Russe reo manana daholo reo pays occidental nareo anisan'ny zany ary anglisy raha manana français manana ary anisan'ny tena cerveau ketriketrika ny fitaovam-piadiana an-dry zareo satria tena be savant reto Israeliana reto zafa misy zany ka rehefa tonga ny baiko hoe andana avereno amin'ny taniny reo dia ny Amerikanina mihitsy no arana merina anazy tany amin'ny taona 1822 naveriny Amerikanina ny Israelianina tamy alalan'ny roplanina tamy alalan'ny sambo zareo tanina moa tam'izany ny tena izy na hoe organisation du traité de l'Atlantique Nord ina teo OTAN izany hoe reto Amerikanina reto no mpitarika ny OTAN dia zareo ny lohalarana ny Amerikanina ny anglisy ny français ary ny allemagne reo moa zany miaraka taty vohina taty zany fa mbola misy koa ny espagnol mbola misy BDP zany mbola ao anatin'ny groupe ny OTAN BDP zareo zay ny atatsika le hoe le 28 pays ngamba zay moa 29 fa zareo 27 eo ohatran'ny pays 27 ngamba zareo zao mivoatsika miteny zao reo fan leader dia ny Amerikanina ny anglisy ny français reo ny tena numéro 1 dia efa nampiny allemagne moa zany ireo namerina ny Israelianina tao amin'ny taniny tamin'ny taona plus 1822 raha ny Amerikanina ho any voalohany dia ny français dia ny anglisy reo tena lohalarana ireo ny allemagne raha moa mbola nivadika dia namono an'zareo ndray taty aoriana zava-nisy tsy ty Israelianina reo fa sainga anatin'le groupe-ny OTAN moa dia voatery tsy maintsy miaraka fotsiny aty aoriana aty fa ny Amerikanina mihitsy tena takany hoe maman'ny Israelianina voapaiko izy tsy mahafantatra azy zany mihitsy zao Bill Clinton tamin'ny présidente eo nefa niaro Israelianina zany tsy nahafantatra azy zany mihitsy neo George Bush Junior sy George Bush Senior dadany zany i George Bush Senior moa dia tena navitana nafika ny Iraka mihitsy tamin'ny 1980 tsy taty 90 zay 90 taloany angamba le zay tsy tadidiko navitana nafika ny izy moa tamin'izay fotoa zay tsy le bedaty tsy tadidiko fa dia rehefa fotsiny fa ohatran'izay izy io nanafika tany mihitsy nisy satria tena tezitra tamin'ny Irakianina fa satria le hoe mamono ny Israelianina akatraty teny ty hoe ambe mitaka fiandry ondry ondriny zay dia voatery tsy maintsy miady amin'izay tanitady anao an'ny Israelianina mandriamanitra izany navitany tena zany ka tanteraka ny teny
ary izy ny andriamanitra mba sana vita nanohitra an'io teny io tsisy afaka mihitsy ne matanjaka ny amerikana mitsy amin'ny teny zao ary matahotra eo anoloany fa eriarery no teny hoe tsy matanjaka izany fa ny tena matanjaka eo i Rosiny matanjaka eo ary anisan'ny nampomeny olana ao anatin'ny inona moa anatin'ny YouTube moa zany ary misy olona commentaire io le fampianary ianao tena olona tsy mahafantatsy n'inona olona vendra na olona dondona be zao ve mba olona hoe mba mampianatra zavatra tsy mitombona mihitsy amerikana zao hoe iza koa no resy amerikana fa zareo no tranga io resy amerikana reo tsy aresy Rosia zany hoe io tsy maresy Rosia zany eo rehetra aparany dia zay ny marina ny Andriamanitra no teny an'izay ary zay ny afatra ny tamiko hoe teneny hoe tsy misy maresy Rosia zany io zany mitazona ny teny daholo toezatsika ny teny fa mbola mipimola izy zao dia io tokoa ny amerikana zay tsy marana tahaka any amin'ny Joe Biden ankehitriny dia miaro ny Israelana anisan'izany koa na Kamala Harris ary na i Donald Trump zay tsotana izy amreo no président efa samy teny fa mba hiaro ny Israelana daholo zany hoe voadidy daholo zany rehetrarehetra eto ambony tany miaro ny Israelana fa misy ny tsy tia Israelana ho avy eo tsika fa eto aloha ditantsika ny fatanterany teny fa tena miambina ny Israelana marina zao Joe Biden sy ny Emmanuel Macron zay efa manomboka efa tezitezitra koa satria leo velone ataony Benjamin Netanyahu mitarapa Liban reko ny azony ao misy bazany zareo Liban tezitry Emmanuel Macron efa io nefa fa miadiady ao indray aloha tena valahy be ny sary ty nefa reny baiko mandeha ambeny io dia ny amerikana moa tsy mety miady dia tsy hita Macron zay atao satria le namany rehetra momba izy rehefa hitsovalanao sarotra zay le hoe problème-na géopolitique internationale zany dia voatery tsy maintsy milefitra ianao aloha Macron kina no ataonao lehibe anao tsy maintsy amerikana sy ny anglais dia tsy maintsy mangina ianao tena izy zay koa tratran'le pression teniny dada Iava tsisy afaka miala amin'ny teniny dada keo e fa tsy mifantatra an'izany na reto amin'ity zao tontolo zao ty hoe misy teny mandeha ko anatin'io zavatra io dia misy sasa dia mirediredy amin'le miaraka amin'ny Jesosy dia hoe tonga ny farany zao tontolo zao dia resaka Israeliana sy ny anany resany ny fiafarany zao tontolo zao mbola resaka hafa mihitsy zany zatra resaka hafa zany mba zao fampianarana ataoko zao no mamaritra an'izany fa aza miazaka azy nareo aza ve papa ny biby ty ny tenena ina zao diran'ny papa amin'ity resaka ty zany zao dia tena fahavoe tena zavatra tsy izy mihitsy ny tenenareo avenatsika iny hoany sady diso be zany tsy teny zany tenyn'le mony daholo zany teny zany samy retiretina talany tsisy marina ray atsoetsika ny teny fa rehefa niverina amin'ny tany ary reto Israeliana reto tamin'ny alalan'ny Amerikana sy ny Frantsay sy ny Anglisy inona zavatra nitranga arabo no mipetraka tao ko eritrereto tokoa moa ko tany ataona plus 600 zareo tao jusqu'à 1822 plus 600 jusqu'à 1822 1200 ane zareo no mipetraka teo ahoana ny fomba nigotanan'ireo tao niza rehefa navita mosquée tao Jerosalem mosquée anankiroa be zao no mipetraka eo amin'ny tokotany be ny Jerosalem io atao ahoana no manombotra any zareo satria raha ongotana ny arabo dia miongotra zany amin'ny mosquée tsy maintsy hoe solon'ny Israeliana lesiko iza ny afaka anao an'ity sary ty fa zao sary zao nge sady tsy mety eo anatrehany dada Iava nefa le Israeliana naverinao amin'ny tany ina problème voalohany tsy anaiky an'io mihitsy ny arabo satria fa roanjato sy arivo taona izy nipetraka tao dia zany mahatonga ny problème hitatsika eo mamrakandro any ady be tsy vita entre arabo sy ny Israeliana ny arabo tsy manaiky zay tohanany Irakiana zay mpiteny George Bush moa maty ny tany amin'ny Saddam Hussein matiny reny ny mpiaro anazy reny mpiaro ny arabo palestiniana sy ny karazana zany vonoany Amerikana dia ny Israeliana tadiaka ny tany mpamody alamina amin'ny Amerikana satria hitany hoe problème be satria zao rehefa niverina ny Israeliana tao amin'ny tany pesitra daholo amin'izay ny arabo satria tena didiny be sandry mihitsy nongotana tao daholo ny arabo rehetrarehetra dia naverina amin'izay ny Israeliana fa natanterana ny teny dada Iava zany marina noho ny amin'ny baiko ny taomin'ny Abrahama hoe
am'fiarana koa tyteny ty de tsy misy averiny tadayava io satria zay no mandriamatra anazy de tena miverina tonga iny israely any mbola mavy ianao fa tsy dadayava io n'andriamanitra izy aminareo zay mandray any mbola samaly fa tsy andriamanitra io iayava io io andriamanitra abrahama io ary tsisy mahay an'izany histoira zany angenareo ajereo io teny niteraka problème entre ny israelina sy ny arabo zany de io irantsika mahita io ny problème ary vokatra an'izany de lololony tamin'ny arabo rehetrarehetra ary ny matanjaka tamin'izany moa de ny irakianina sy ny iraniany ary ny arabia saodita zay tena arabo tanteraka mihitsiny ary ny tena marina moa silamo de miainga avy any miainga avy am'zareo arabia saodita ry zareo zay nateo silamotany ny originalina zany totarity azy zany ka eo natehany zany sary lotareta zany azy de izay no natonga ny tafeny amerikanina ny irakianina mba tsy atonga nazy amelony israelianina am'izao ndray aprisienina ndray ny mi akolaka iranianina israelianina ifandona amy iranianina zay ny sary misy anketiny satria efa tena lololony ny israelianina moa zany de efa midaroka mpola tsy akijanona izy ny israelianina de tsy mitsahatra midaroka ny daroka ny izy moa daroka ny reto arabo reto zazany zao nydarony eo zao ny libanais mbo tafitsany eny tamin'ny israelianina any ambonimbony akelikely kokoa ny syriana atao io any andrefandrefana ambonimbony kely eo zay indray moa syrie tena misimisy ny syrie ary tany abrahama noho ny vahiny io koa mbola anazy ko iny misy party anazy mihitsiny eo libanais syrianina zany anazy daholo zany israeliana daholo zany fa le hoe zareo efa voaroka moa de bede sy ny dadayva de voaroka de tsy azo miferitsony ny tany fa naverina atao ihany izy de io am'izay no mahatonga ny israely am'setrasetra satria le tany any zareo tokony verina aminy fa izy efa lasa ny arabo tsy tatsony renovarana azy na ny amerikana tsy tatsony zay atao satria ritsy tsy manaiky fa miady io anay io tany io satria izy mampetrikela be tao zay no mahatonga ny arabo miteny islamo hoe samy taranaky abraham tsika izy moa miady ho taranaky abraham amresaka ismaela nefany ismaela zany tsy arabo a egyptianina zany ismaela zany fa tadidio tsara mihitsy egyptianina izy ary taranaky egyptianina zareo am'izay jarako teny any misy miady an'izany zava mihitsy nefa tsy arabo zany ismaela mitadany azy abrahama fa ny mamany egyptianina ary raha nanavady ismaela aveo de nomeny mamany vady egyptianina zany hoe ny taranaky ismaela zany tena egyptianina daholo no tena izy satria mivadiny koa egyptianina mamany egyptianina vadika egyptianina nge izy dikan'izany egyptianina zareo ismaela fa tsy hoe koa ny arabo ismaela da misy ohatsy misitona n'izany sary zany fa tsy azo tomony zany fa tena hafa mihitsiny ny arabo slamo mafy fa ismaela tena hafa mihitsiny izy fa ny fivavahana mety ikaminanana fa tsy arabo ismaela afaka jerevanareo bokiny abrahama zany bokiny israelianina ao amy sefer tora fa ny sefer tora de miteny mihitsiny fa ismaela de nanambady vehivavy egyptianina ka mitanana zany egyptianina daholo no dikan'izay mazava ho azy zany fa eo am'izay sary zay zany itenako amitsika hoe miteraka olana am'izay ny fivadian'ny israelianina ambetanina ary olana be matsiravo na manakandroany de am'izao tsika miteny soa ny israelianina arahan'ny otany amerikanina anglisy frantsay reo tena miambina azy araka ny baiko n'andriamanitra hoe ambendro de reo ny miambina azy avo tsika miteny so reo ny nanaraka baiko hoe saingy misy teny ndray mandeha ty ambadika aty fa miomany anao ry israely aniny fa ho avy anapotika anao rosia ity teny jeremia mpaminanty iny tany ataona moins 600 tany hoany izy io fa ny teny enitsika manaraka anay de tatika tamitaona moins 400 taty anao taty zany hoe roanjato taona taty orina eo zany misy iny ty tantara ty ndray hoe nivoaka ndray ny teniny taminany fa
ho avy Israel nafika ny ho avy Rosia nafika ny Israel izay ndray ny lalàna nampokandala iava de satria ho avy Rosia nafika ny Israel de sarany miaraka amin'ny Rosia satria tena manafika ny Israel mihitsy Rosia de zareo avy any farany avaratra no mahavakitsika izay satria de tsy lava loatra ny fampianarana satria ny andro efa mialina mety te atao daholo nareo vakitsika ny bokin'ny Ezekiela vanao amin'ny telopolo eo amin'ny 5:20 vakitsika Ezekiela 38:15 vakitsika amin'ny andiny 14 andiny 15 zay de 16 diny 17 zay diny 18 eny aleoaloha amile posika le fampiatsika izy ty manomboka 14 sy 15 sy 16 ty Ezekiela 38 dia 14 hatramin'ny 16 ho aminaniry zaranak'olona ka ataovy amin'ny goga hoe izy ary ty goga aloha jerevatsika rehefa avy eo izao no lazay ny avatompo no amin'izany avy itoeran'ny Israely oloko mandro fa izay izany de tsy ho fantatreo fa izany tahaka hoe misy lape sampitsampona zay zany nomena Israel ary tonga avy any amin'ny foninanao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy mitaingitra ovaly de olona maro be sy miaramila betsaka hoe hiakatra avy any amin'ny farany avaratra ianao en terme français io de any amin'ny septentrion ka le pays de septentrion tsisy fa zareo any Russie zany resahana zany afaka mijenareo anatin'ny windy ty zay nkeo anatin'ny windy ty fa misy soratra rehefa jeny avaratra de misy soratra pays de septentrion izy io le windy ty io zany karazana fijerevana toetrandro voilà afaka mijereo nareo afaka mijereo amin'ny mapy sakoa nareo de mety misy rehefa mipahatany amin'ny Russie nareo mety soratra hoe pays de septentrion zay misy voalaza ao zany reo le teo hoe farany avaratra zany ny septentrion zany de ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba firenena maro miaraka aminao zay samy taingitra ovaly de olona maro be sy miaramila betsaka ary hiakatra ianao ameliny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina tany any amparany ho tombo zany ary entiko ameliny tamiko ianao mbo afantarany firenena rehefa miseho masina hatreny ao amin'ny ataoko aminao rogoka amin'ny farany zany amin'izao andro farany izao efa tena migadina ao anatin'ny faramitsika efa amarana azy zao de hiakatra Rosia lay goga jerevantsika hoe hameliny tany ny Israel izy ty goga ty andao vakitsika le amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo voalohany faharoa ary ny fahatelo ary ny fahaefatra fampianarana mihitsy ny ataotsika androany fa tena tsara be misy fampianarana ty mo tenenareo ary tonga tamiko ny tenin'ny havananao hoe ry zanak'olona manampifiany goga avy any amin'ny tany magoka zay mpanjakany Rosia sy Meseka Tobala ary maminaniny amelezana azy io ary le goga io avy any amin'ny tany magoka zay mpanjakany Rosia sy Meseka Tobala mpanjakany Rosia izy io ary Meseka moa zany tsisy fa reto zareo kaiky Moscou ihany zany tena tenena zany Rosia taranaka olona avy any avaratra daholo zany reo azo lazay hoe moscovite ankehitriny azo atao an'izay fa izy koa manana taranaka hafa ihany koa fa mitoky to amin'ny fahaton'ny Rosia daholo reo zareo Rosia zay no mahatonga na miteny Ukraine io eka Rosia io e ary ny dadabe ny Rosiana de Ukraine zany mahatonga na mitelopona efa nampianarako zany hoe tena adaladala mihitsy le Ukraine reto mandeha makany amin'ny faritry ny otanina dadabe ny Rosiana io amin'ny madadabe zany tsy arisy ny zavokely novina izy satria ny foronana zany Rosiana zany voalohany de atao Ukraine fa aveo moa zany ny saraka zay no tonga anazy hoe misy ino Russe de ino no filaza anazy Russe de Kiev fa ny Russe de Kiev zany kapitalan'ny Ukraine de io Kiev io tena Rosiana mihitsy ary taony ny origine zany Rosia zany
asaingy nisitaka moa zany losi de lasa nakare amin'ny faty Moscou iny zareo fa ny tena russe de ukf iny tena russe zany tsy mety ary io tsy maintsy hitambatra zao na tena sy tiany tsy maintsy mitambatra zany Ukraine sy Russie zany ty Russie io ny tena Russie tena izy ary io ny andeha nafika zany Russie zany ny andeha nafika Israeliana mazava ho azy fa tsy maintsy mitambatra Ukraine sy Russie na ho tiana na tsy tiana adalan'ny Amerikanina zay mampisaraka andro tena tsy mety mihitsy ny sara zany hoe jereo tsara raha mahay history hoe ianao de maharaka an'izany teniko zany ianao zany anao tsara ny histoiren'ireo russianareo fa ny originareo nke tao Kiev fa ny tena originareo nefa jereo ty Kiev adaladala hoe andeha ho an'ny Amerika dokodokon'ny Amerikanina fotsiny lasa hanao démocratie de hito koa fa lasa makany tena tsy fahelena mihitsy adalana mihitsy io adiny Ukraine sy Russiana io adalana dadabe miady amin'ny zafikely na zafikely miady amin'ny dadabe tena tsy mety mihitsy ny sa ary ny Amerikana moa de hita hoe mba mampiady olona fotsiny ny amin'ny politika tena tsy fitiavam-bola sy fitiavaka any nefa de mampitandrina anao zany Amerikana oravany ianao ry Amerikana alemy eny ianao tsy afaka mihetsika intsony ange ianao ianao tsara indray raha ny tantarany teny fa teny Eliaza teny dada Iavasy Aosoa ka atao hoe zolona zay ny avato andiny fatelo Ezekila 38 indro avy amilanao ary goka mpanjakan'ireo sisy mesetika tobato ary hitarika anao ka nisy masobiny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra eny soavaly sy ny taiki-tsoavaly samy mitafy marevaka izy rehetra de olona maro be mitondra apinga lehibe sy apinga kely ary samy mitantsavatry zay ho avoaka kitaonao ina mahatonga Russianina tsy mety mivoaka tsy mety mivoaka izy satria vao mivoaka izy de tapitra ny androny zay io problème io tsy misy mahanesy ny Russianina zany fa tena firenena dala sy tsy misy aina zay miady amin'io tena miteny marina aminareo zany arao foana zay nitenen'ely a ia raha hita zany aketrika zao fampianarana zao ke tany amin'ny 2003 zao no mivoaka anana ny olona ny kasety zao any zay nitazona kasety zay manaka an'izany ao anatin'ny cahier-ny olona ny fampianarana tamin'ny 2003 nge zao fanambarana zao tsy hitra 2024 raiky amin'ny roapolo taona lasa samy nivoany zao teny zao de zao tanterako mba masonareo zao fa raha tamin'izany 2003 zany zany Russie zany zata firena voavipotika zany satria potika ny Russie tamin'ny taona URSS tamin'ny taona 1990 1991 teo eo napotika any zareo ary tamin'izay no nisy le président Boris Eltsine président Russian izy no tarika ny état russe voalohany zany de fandiby tamin'ny Dmitri Medvedev angamba zay tateorina de niditra am'izay Vladimir Poutine am'izao tsika miteny zao zay ny président fandibidiby tao rava ny fanjakana tamin'ny andron'ny Mikhail Gorbatchev iny nanapotika ny fanjakana Russianina tamin'izany de niditra Boris Eltsine de teo de miasany teo Medvedev mihitsy angamba izay de isy Poutine no fandibidiby teo fa raha Poutine am'izay lavela zao zany ny sary misy tao Russie de io firenena io tsy mety mivoaka satria izy an'le hoe vovomafy be tao am'le nanjoana azy teo de mody maty fa tena ao ny force ny lehibe ny dévolé eto amin'ity planeta terre ty de ao Russie ary ny anarany de Xena zay no mahatonga anareo manany lampe Xena iny amin'ny tomobilinareo zama misy zany teneniko zany raha mahafantatra amin'ny président Poutine nareo fa misy any zany sary tenenako anareo zany mety gaga ary izy eza teza nahafantarany io tatako jireo io anarany io Elia tsy zaka azo afenina am'izany Elia zany fa nany anatin'ny tranonao rehefa karo raiky hitanay any alalan'iny zay fotsiny fa aza mitady zavatra lavabe fa sao de anao sahirana koa miainao am'izany aza mikarika zavatra tsy zaka amilohanareo fa tsy mety fa zareo tsy mety hivoaka mihitsy any tsy mety andeha hiady satria raha vao mivoaka izy tena miady de raha avadao zay etra hitany de tonga koa nefa ny fiafarana kosanareo olombela ihany io ko raha maty
raha maty a mateza ravana ary faty anga leo maty rapitro zay maty andohany ohatr'izany koa io sary io zay no matao re taritina valany rano fa iny le olana avy tsika miteny zao mato izy tsy taritana boka le andeha anatika any Israely inona ny sary misy anefa ny ankety Israel zao tsika miteny zao a de efa mitady hiady amin'ny iranianina ahoana nefa voalaza ny teniny dada Iava malaky zao no teneniny dada Iava Andriamanitra meko voninahitra sy ankalazeko ho azy ny voninahitra mandrakizay miaraka amin'ny kirisianina teo ny iza 5 miaraka aminao ara ny persiana miaraka amin'ny Rosia zany persiana zany ka ny persiana de Iran zao tsika miteny zao io iranianina io profony zany androany zao nareo raha ohatra ka manaraka vaovao zafatahira fa nandresaka raha nanaraka vaovao nareo tandroany de nahita zao fanambarana zao nareo fa Andriamanitra président Rosianina Poutine de no fanambarana fa raha misy mikitikitika ny iranianina de zay anampiny iranianina tahaka ny anampiny amerikanina ny israelianina ozy izy zay koa anampiny izy iranianina izany hoe mivaky loha zao tady zao tontolo zao deux superpuissance manana arme atomique araka 90% ny arme atomique de ao amizareo anakoa de ny amerikanina sy ny rosianina mifandраona avy tany amin'ny alalan'ny israelianina ny amerikanina ary amin'ny alalan'ny iranianina ny rosianina iny ty sary mandeha ty vaky ny ady amin'ity taninareo tiky raha izo sady io fa ny de lazaiko anareo fa tena miteraka korotany io fa tsisy idiran'ny papa ny bibidia mihitsy ny ramizao hevitra zao fa ny teniny ambassadeur-ny Joshua Elias ao mandeha zao efa tany amin'ny 2003 zany fampianarana zany fa de mba réalisation ny ty teneko ty de juste manazava aminareo amin'izy ary iny hoe ary ty miaraka aminao ny persianina fa amin'ny 2003 teny Iran zany desany zany nefa tamin'izany fotoana zany de mbola tsy olony hoe niaraka koa ny Iran sy rosianina ko rosianina raha vo avy ratra tamin'le ina moa tamin'le nahapototra ny URSS mbola tsisy force izy tamin'izany mbola malembotaka ny Rosia tamin'izany tsy misy irany amin'ny iranianina zany mihitsy fa tamin'izany fotoana zany de efa nahazo baiko ny iranianina tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2005 tany hoandre nahazo baiko ny iranianina hoe atao fitaovam-piadinanao de iny ny iranianina nanao ny bomba atomika an'io ary mandraka androany tsy vitany amerikanina ny rambanazy satria baiko ny eliary izy avy any amin'ny dada Iava sy Joshua hoe andana atao fitaovam-piadinanao iranianina manana bomba nucléaire ny Iran zao tsika miteny zao manana tsara mihitsy izy amody maty reo mody tsy miteny fa navita bomby izy navita mihitsy ny zany iranianina zany avara amin'ny amerikanina sy ny frantsay sy ny anglisy sy israeliana mahavita bomba zareo bomba nucléaire mihitsy nefa vitany nitohanan'ny président Poutine ireo teza nafantaranao zany zany mihitsy misy Poutine mihitsy nanao an'io aminazy ary io mahatonga Poutine salotiny veny hoe kitikiteo io raha tsy miady tsika izy Poutine bombany kosa ny veny kitikitianao teknolojia rosiana io no an'io bomba ny iranianina io zay ny mahatonga ny iranianina mandefa an'io ina moa ty drone saidy drone fata satria contrepartie le nanampy rosianina anazy de manampy any izy moa manampy any rosianina koa ny iranianina ohatran'izany io sary io sary mandeha ny le sary zao sary rena hitantsika matsy io nanao fanambarana le matopotiny omaly manarina tsy afaka mary zay de anohana ny iranianina karaha misy mikititika anazy de ho avy zay kanefa ny tena marina nisy ohatra masina mihitsy no milaza fa miaraka mihitsy ny iranianina sy ny rosianina dikan'izany mipetra tsara ianao ry israelianina fa tena potika miareo amin'ny fotoana ena fa tsy afaka iaranao mihitsy zany amerikanina zany satria maninona tsy afaka miady an'io teny dada Iava izy ara vo baiko hoe ambiny ny israelianina vo baiko ena izy ka raha dada Iava miteny retineny miaraka napotika israelianina dikan'izany tsy maintsy mangina ny israelianina oriana kely eo ary tonga ny ambiny anginanao ry israelianina
tsy maintsy mangina ianao baiko ny Eliaza avy any amin'ny dada iadivasy oso tidiko tsara baiko ny Eliaza avy any amin'ny dada iadivasy oso fantahina mipetraka aza fa ina le mitrangy daoary miaraka aminao zany rosianina ny iranianina ny etiopianina zareo ny Etiopia fa miaraka amin'ny isanao ny Etiopia miaraka amin'ny sinoa sy ny rosianina nefa miaraka be mihitsy misy miteny fa ny sinoa matanjaka no rosianina tena mba fanambaniana kosa zany force nucléaire ve arika hatramin'ny Poutine be deabe dia ahoana moa mampatanjaka ny sinosinina aminareo ary sinina zany tsy ao anatin'ny linina mihitsy saingy miara-miasa amin'ny rosianina kosa izy araka ny apocalypse 16 ilazana teknisianina fa tena tapaka ny internet RTV soa malagasy tapaka mba tokony jerevana kely miaraka amin'irety rosiana rehetra zany etiopiana tam'izany tena malemy kely tena kozatina tam'izany 2003 zany efa voalaza fa hoe atanjaka be nareo ry afrikanina de iverantsika mahita eny sary misy ary ny libianina raha tsy diso mbola volanao amin'ny marsa ny libianina miaro an'ireto arabo palestinianina reto mihitsy zareo voandroany anga mijery izy diso manao dia be ny libianina tsy manaiky mihitsy ny andeina moa le hoe famonoana arabo palestinianina famonoana libanais anareo fa tena mandeha mihitsy ny fataterahny tena andriamanitra iny zao samy mitondra pinga lehibe sy firovan-doha avokoa gomera koa mba miaramilana zany hoe zareo tavaratra tsy mikisaka ty amin'ny atsinanana ty zany ny tanànakitogaroma avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila letra dia firena maro zay miaraka aminao ho lasa miaraka amin'ny rosia daholo zany reo miomanaraka mitova tsara ianao ary ianao sy ireo mombanao zay efa mivory aminao ary oeka anao no mpitarika azy lozika be hitarika am'izay rosy zareo ty brics ty zareo ny afrikanina tafaraka amin'ny Poutine dorika zao ny afrikaniny tafaraka amin'ny rosia zareo ny firenena afrikana efa misy 30 mahery zay efa lasa makany amin'ny rosia tafaraka amin'ny afrikana de tsy eto ny solotena anankiroa ny anankiroa de Libye sy zay moa Etiopia solotena ingereny fahitatsika tsara fa ny Afrique du Sud efa ao zay le brics ny Inde efa ao Tatsinanana Chine efa ao Sud-Afrique efa ao Brésil efa ao any hoe zay pays rehetra tsy mankasitraka antsony an'le fataon'ny Amerikanina sy hitaka daholo am'izay ary lasa Rosia no mpitarika azy kisaka makany Rosia daholo zany fon'ny olona zao satria ino lalàna hoe ary aoka ianao no mpitarika azy mazava zany fa ny foibe ny firenena amikamina ifindra ao Rosia ny hafaran'izany teny zany iny zay no toe ianao no mpitarika azy izy daholo mitarika rehetrarehetra maingy amin'ny brics io sary io ary ny hafarany izy ny leader porofon'izany menasina rehefa ny hoe efa mikitika iranianina reo de nama miady aminay koa nareo zany dikan'izay zany iny mahatonga n'io sary ratsy be io ary ny zavatra eny zany de efa nalefa ny Poutine nandona ka tsy haiko nefa nandefa bomba any koa izy tsy haiko hoe bomba nalefany an'izao fa efa nalefany any ny miaro ny le S400 iny moa le antimissile S400 sy tsy haiko misy ato nalefa ny tany SU le roplanina mpiady to efa nandefasany Sukhoi 35 ama nalefany any tena efa miratsiny sa fataterahany tenin'Andriamanitra dao zao hitatsika voamarotsika io izy zao nanapofa hiaraka iranianina sy Rosia nga zareo nafantatra an'izany amin'ny 2003 ny ambassadeur ny Soa Elia no teny hoe miaraka reo io ny soratra masina io mo teny efa nandy zareo ny afrikanina fa mikisaka makany Rosia daholo zareo ny fihinana izay tonga saina fa mivadika makany Rosia saingy io le bibidia voilà la bête c'est Russie qui est la bête le beast is Russia la bête est la Russie
zava-doza nge ty miandry tatao ty zany lazako amitsika hoe migadona ny varavarany fahafatesana ny olombelona an'izay ty zahatrantranga ty ary zay tsy manaraka any antsony ny bomba andeha zany hoe mbola zay moa mbola mitory zao de zay fotsiny mety mbola mandamindaminy kely ny bomba fa efa mandeha io efa manakaiky io mba tsy lazako hoe efa hipoaka tsy mbola hoe mbola oka kely fotsiny aloha mbola mitady ny hevitra amonjena olona aloha eny azy zao zany zao mbola mampiasa mafyloky mihitsiny hoe ahoana reny amonjena an'reto olombelona tsy mety meno reto sady be lo mafy lo tsy mivaky lo zay antoana hoe tena tokony mba azira kely le mandeha aloha bomba nucléaire de mba hitany hoe tonga saina am'izay rehetra hoe tena mariny ty teny ty rehefa afaka andro maro de hotadiavana ianao raha mbe any aparany de rehefa tonga zany para de hokarona am'izay no avianao aty ary tonga izay karoka anao goga Eliany lehibe an'izany amokanao tao amin'ny fomba manao any vitanareo Eliany ianareo eny tsy te heno zay niteneniko anareo tamin'izay fa tsy hainareo mihitsy ny histoire an'izany Elia zany ny tena marina jereo toy ny fantanterahany teny Andriamanitra izy mba navitana anao an'izao ary izy ny Andriamanitra navitana anao ohatran'izao teny zao mba mitsangana ny raha mba navitanareo zay hoe lazareo fa Andriamanitra nareo any mba ataovy mitsangana manao an'izao teny zao de toery io teny io fa ny teny Andriamanitra ny Elia zao zao nampitondrainy any Elia satria za am'izay no manao zavatra mihitsipiny hoe zao ny fandehany kreto antsika de mahita hoe amin'ny andro farany de ho tonga zao sary zao za vo tenao fa miditra ny andro farany io am'izay mikotana dao ny zava-drehetra satria miverina tao Israela tokoa ny Israeliana miditra tseritra am'izay zao Russie zay nalemy tany amy 2003 zany saingy voateny izy hoe mitsangana anao fa ianao no mpitarika ny biby ianao no tena biby farany indrindra am'le biby fahavalo voalazany boky l'Apocalypse tsangana izy zao satria efa nyteny ela hoe miditra amin'ny farantsika ary amarana miakatra am'izay Russie teny izy miaraka izy ny Iraniana miaraka izy sy ny Sinoa satria boky ny Apocalypse 16 de milaza mihitsy eo fa anamboatra ny lalan'ireo mpanjaka maro ny Sinoa izy moa spécialiste am'ty fanamboarana lalana ty mihitsy zareo de mazava ho azy Apocalypse 16 andinio amy 16 koa fa manizay sy tiso tena mosan'izay izy amin'olo le hoe andiny fa film izy le hoe Apocalypse 16:12 Apocalypse 16:12 ary ny fahenana nampidina taomboveny tamin'ny Eufrate ho lehibe de ritra ny ranony hanamboarana lalana reny mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro io koa zany fandeha ho any amin'ny ara-madinina zany ny Sinoa sy ny mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro nge zareo tatsinanana nge dikan'izany zay matokony hoe ny Inde sy ny Sinoa tafaraka iaraka daholo reo Russie ny lehibe mitondra azy ho aiza izy ireo ao amin'ny andininy fahinambin'ny ary nangony eo any amin'ny tany ateo amin'ny teny Hébreu hoe Aramagedona ireo io Aramagedona io zany le atao hoe lohasan'ny Josafata ao Israely io le hara tendrombohitra de Magedona Megiddo tendrombohitra Megiddo izy ao Israely tany ngeda be malalaka be mihitsy zany tany zany mazaka manœuvre militaire zany amy 200 000 ao raha zaka an'izany mihitsy raha niangona zao ny olona tao amy 13 mai tao Madagasikara de teny antany Tanarena reny 1 million isan'ny olona teo de ampitombo 200 fois am'izay zany ny alehiben'io tanin'ny Aramagedona io fa mazaka 200 millions satria nisan'ny olona voangona am'izany any zany araka boky ny Apocalypse 8 de roa alina alina 20 000 fois 10 000 égale 200 millions anoany ny voangony eo ny zavaboary fandona amin'ny Eosoa amin'ny andro farany de taritiny goga mpanjakany Russie io sary mandeha daholo sary io izy ho any Andriamanitra navitany teny ohatran'izao ary tanteraka am'izao vaninandrontsika zao fa zany fanambarana tany amin'ny boky ny Apocalypse izany ohatra tany amin'ny l'an 0 tamin'ny l'an 70 tany hoany l'an 90 moa ary ny fanambarana zao sary nandeha boky ny Ezekiela zao tany amin'ny taona moins 400 tany hoany
fa réalisé zao tsika miteny zao 2024 2400 zany réalisé ny teny mbola maly ve ianao hoe tsy mariny Andriamanitra Abraham mbola maly ve ianao tsy mariny zany Elia zany nareo zay nilaza fa bibidia galina papany bibidia zay efa niteny aza mba miteniteny foana fa samy biby daholo nareo tena izy samy mpanotako fampiteniteny tsy menitra manendrikendrika any avy nefa fahotana hitovizana ihany fa adosoa ny iarana marina ihany dia nareo saminareo any zany teneko zay ameritrery tam'izay tena izy za tena mitenareo misy tanteraka ingivo teny jireo ny fiarahandreo sy de ozy sasany hoe Russie Poutine za tamin'ny solelaka amin'ny Chine ka tsy Poutine nge le bibidia le ho avy manaraka anazy eo ny bibidia fa izy pelo lalana amin'ny bibidia izy koa raha mba tia andefa bomba mafy mety ane fa venareo fa moramora aminazy moa mahita an'io tany teny ukrainiana iny fa izy dadabe ny manao anazy de tsy hitany zay to volona malemy tsy volona mamono tsy tany mihitsy ilaovana le dadabe ary mahatonga menimeny hoe olona mpiaraka ihany le tsika nefa ninareo manao zao iny ny rahanareo amakany amin'ny OTAN fa ny adalany Zelensky io tena adalany iny présidentnak iny tena zany rehefa tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra moa de tsy rehefa raha mahafantatra tenin'Andriamanitra ny olona tsisy miditra am'izao tantara ratsy zao kanefa moa de sy maintsy mandeha amin'ny tantara ratsy io satria zay le baiko ny dada iava zay le atao hoe dadanay dadany Elia tsy azo atao ninina mihitsy ny tenina fa tsy maintsy mandeha ka na mety anao na tsy mety anao tsy maintsy mandeha io teny io zany natao hoe dadany Elia iaiavana anarany Andriamanitra Abrahama sy Sakaria Koba izy raha mitetia tany fa Andriamanitra milantilanty izy de Andriamanitra izy any aminay ary Andriamanitra Jehoshua izy Andriamanitra ny vahoaka ny lantilanta rehetrarehetra izy de ny enjely tsy omby amin'alina tena miliara ny sasany enjely lantilanta mahafinaritra be voninahitra ho an-tadamaraka iaiavana ka izany telitra zany no tanteraka ankehitriny inona am'izay le olana azy tena metraka olana am'izay tokoa ny tenin'Andriamanitra ho atao vato mavesatra ho any rehetrarehetra mihitsy ny Israelianina ty ary arata de arata zay eta mivesatra anazy mety hoe mivesatra zany de lasa mametraka eta mavesatra anazy sady mivesatra anazy mety hoe mivesatra moa zany de mibata sady mametraka eta mavesatra ny lohany koa double sens zany any hevitra anankiray Zakaria 12 vakitsika Zakaria 12 andininy voalohany ka hatrany amendininy fahatelo Zakaria 12 ary teny manamaka anazy tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakany Darios no nahatonga ny teniny avy tamin'ny Zakaria taminany zanaky Berekia zanakido nanao hoe sy lida tamin'ny razanareo iava koa lazao aminy hoe zao ary no lazainy iava tompony maro miverena amika ianareo iava tompony maro de mba hiverinao aminareo kosa ho iava tompony maro vare Zakaria 2 moa le izy fa tsy Zakaria 12 ay zavatra hafa neny vakiko zafady de olona fakay moa ny vakiko teo Zakaria 12 de 2 de 3 teny famanina avy tamin'ny ava sy amin'ny Israely hoe iava zay mamelatra ny lanta sy manao ny famenany tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny zany hoe iava ito mihitsy zany mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny ka lazaina aminareo zay mandeha fa ny Andriamanitra Abrahama de milaza fa misy fanahy ao anatinao ary izy mihitsy ny namorona an'io de tahaka an'izao Israelianina manderaka ny teny zao de ohatran'ny Amerikanina manderaka ny teny de ohatran'ny Iranianina manderaka ny teny sy ny Rosianina manderaka ny teny de tadio fianao koa tsy maintsy manderaka ny teny ka rehefa miteny hoe misy fanahy ianao de misy fanahy ianao ary io fanahinao io avotany Elia io mitezy ianao avotana io fanahinao io fa aza mitapitapitsony ianao tena mitenao mihitsy ny aza mitapitapitsony ianao am'ty adalana mbola be famarina ty fa fotsy io fanahinao io tsy misy fantatranao avy nge zao teny zao na ny fanafana fahotana raha tsy nenanao fa iainanay zany ankehitriny de mbola iavina ihany ho ianao ozy ny hoe ory Elia masatorina so ahoana ary zay na zay no fa mitapitapy
ka tena mitapitapy koa tsy efa famonjeny efa omenareo hoe mbola lavinao ihany de ka tsy mbola mitapy ve ianao fa raha vola miliara zao natoroko teo aminao fa tsy mitapy anao fa nenjenao kosa ny nefa mbola vola zany ange le olona miverina vola de fa nizatany meko anao fiainana mandrakizay ho anao tena mba avonjeo re nefa na tsy haiko tsony miteny aminareo zay mety tonga saina ino izao anao any Jerosalema ko apoaka mampiraiko an'ny firenena rehetra manodidina apoaka mampiraikiraiko an'ny firenena rehetra manodidina nika zany de hoe de atao hoe kapoaka ohatray kopo zany ohatrany hoe misy zava-doza de ataoko miraikiraiky mihitsy nareo firenena manodidina de atao hoe miraikiraiky zany de ohatra lelako voakapoko re de fanina mihitsy zany hoe miraikiraiky fanina ary ny Joda koa de hiaran'izany ny anaovana fairano any Jerosalema ho avy ny anaovana fairano any Jerosalema miomany ianareo ry Israely any miomany ianareo ry Israely any rehefa mampitandrina anareo ny ambassadeur-ny Joshua Elia miomana ianareo ry Israely any fa tonga ny andro anaovana fairano anareo am'izay efa tany amin'ny 2003 daholo tony nampianarana anareo mahay an'izany daholo ny olona zay nen'ny fampianarana tao Madagasikara manirana ny Madagasikara na eny daholo noho ny amin'le nosy andro ny lalàna de zay ny lalàna navoaka atao amin'ny nosy le nosy Madagasikara ary am'izany Jerosalema de ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra Jerosalema mikorotana mihitsy ange zao tontolo zao ty Jerosalema ty zao mikorotana amin'ny Israel mihitsy tsy hita mihitsy laovana ny Israel ka ry zareo koa tratra le tenin'Andriamanitra hoe anareo ny tany de miboto an'le tany izy izy am'io mpanota izy am'io namono any Joshua mpanota tsisy ninona nanantsony amin'ny famafana Paoly tany olona mpanota reo miboto reo miverona amin'ny tany reo de mila de aman'olona reo mpanota reo fa saingy le tenin'Andriamanitra moa miala de tsy maintsy mandeha de mpanota azy taka ny Nebokadnezara netra tamin'ny Nebokadnezara ny tenin'ny dada Eva nefa ny Nebokadnezara mpanompo samboka igla mihitsy netra tamin'ny teny endana makany Israela de tafio ny Israela lazay ny dada Eva malalako fa mpanompo noho ny hoe Nebokadnezara efa zatra mpanompo sambo fa rehefa ampiasainy de ataony mpanompo zany hoe manompo anazy nizaniza rehefa dididy de mandeha daholo na de voly aza rehefa irany de tsy maintsy mandeha zay mampanamboatra azyko tsy afaka mamaly mihitsy anao rehefa dada Eva io no mibaiko e zany ny atao hoe dada ny Eliara tsisy mahay rehefa mibaiko de tsy maintsy mandeha ny baiko iny tsy azo atao nenina mihitsy izy zay natonga namteny mba mitsangana re zy Andriamanitra na rehetrarehetra any alefaso mba himpandona am'izao teny mandeha zao alefaso mba ho hitatsika fa nandeha zao teny zao ary tena mandeha tsy mety mijanona tsony ary tsy maintsy tonga ny point final io ary izy io ataoko ary ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena niteraka problème amin'ny frantsay amin'ny anglisy amin'ny amerikana vaky lo mihitsy reo problème hatrany amin'ny rosiana ny arabo rehetrarehetra ny irany amerikana problème manerantany hatrany amin'ny sinoa problème zao tontolo zao mihitsy ny sany israeliana zany satria le ady miteraka problème am'le firenena lasa me mahantra me mikorotana me mipoka dao zay tsy tokony hipoka rehetra any kira tsy fikorotanana manderatany fikorotana angeny afarana izy zay hoe aratra de aratra zay rehetra mivesatra azy ho ataoko vato mavesatra ary zay rehetra mivesatra anazy de aratra izy moa zao mameta mavesatra ny Israelina sy ny Amerikana ny Amerikana mihitsy zao lasa tatran'izany problème zany zao io tena Andriamanitra hoe aratra de aratra zay mivesatra azy lovaka itsika amin'ny teny frantsay indray izy ty oui, à ce moment-là, je ferai de Jérusalem un bloc de pierre que personne ne peut soulever. Tena ataoko vato mavesatra mihitsy izy tout ce qui voudront la soulever se blesseront azy rehetra mivetsatra anazy de aratra zay mitady hevitra ny hampiakatra anazy zany
dia maratra. Tout ce qui voudront la soulever se blesseront. Zay rehetra tia hampisandra azy dia maratra. Ka ny antony mahatonga azy maratra satria manino dada iava misy ake miady amin'ireo tezitra amin'ireo. Ianao tsy mety amin'ny dada iavangy ireo ary. Ka zay rehetra tia hampiakatra anazy ny hoe misolevena samby hoe mba mibatana azy, mba mpiakatra anazy. Dia maratra izay manao an'izay. Ny Amerikana mihitsy izao mponao an'izany. Mezaka mibatana azy ny Amerikana hoe mba hiverina amin'ny taniny zany dia hoe ao azy ny daholo ny tany eto. Ny Amerikana nge manao an'izany. Dia izao teny dadanay iaia aminao ry Amerikana. Tsy fantatry izao présidentareo aratra nareo. Ka nareo dia tsy mety maratra na tena na tsy tiana fa teny mandeha io. Ary rehefa maratra ny zavatra anakaiky dia tsy afaka mihetsika. Mazava fa tsy afaka mihetsika ianareo ry Amerikana, ry Anglisy, ry Frantsay, ry Italiana, ry Alemaintsika. Ao anatin'io tanina daholo mantsy zany zao tsika miteny zao. Tariky biby rehetrarehetra zany. Tsisy afaka mihetsika intsony nareo. Andro ny fiafaranareo zao. C'est pourquoi tous les peuples de la terre s'uniront contre la ville. Pareilly. Ny olombelona rehetra amin'ity tany teo dia azakazaka andeha hamono anareo noho ny amin'ny ataony Amerikana anareo. Satria mibata anareo ny Amerikana dia mitady ny hevitra ny hampiakatra anareo ny Amerikana dia aratra ireo ny Amerikana ary zao tontolo izao avy amely anao ry Israeliana. Tena ny adalany Amerikana daholo mahatonga an'ity zavatra ity. O ry Amerikana raha mahafantatra anao ty zavatra ty janony ianao mikarevany. Impiry any teny taminareo izany efa nampianatra tao anaty teo. Ady lehibe farany ity miakatra ity ary aratra dia aratra ny Amerikana. Vovona reo Amerikana vava moa nataonareo tamina tao anatin'ny YouTube atao. Hitantsika eo ny toy no a. Andeha fasako teny nareo hoe rehefa hitareo fa tanteraka ny tenako dia miverina mijendeny efa ampianarana. Fa saingy tsisy namady moa nareo. Hitantsika ny toy jereo ny adiny Ukrainiana sy ny Rosiana angamba tsy efa miaramena zao nareo ry Amerikana. Teny dada iavangy tsy azy nareo lavina mihitsy dia maratra nareo. Ary tena maratra nareo. Tamin'ny 2007 ny ambassadeur-nio Eliane no teny izany hoe aratsy nareo Amerikana. Dia votokoa ianareo rehefa avy eo. Io nareo ilay tsy manam-bola intsony profon'izany ny problema manjoanareo. Vola alefa makany Ukraina raha tsy vitanareo mamoaka anazy fa mbola hidivana be tao amin'ny assemblénareo tao. Zava-misy taona nge izany teneko izany tsy hoe tsy fitiavana ho azy o teniko izao fa tena fitiavana. Fa manome conseil ho azy hoe mba miverena amin'ny dada iava daholo amin'izay fa teny nge io miatra ao aminareo io tiako teneniny. Fa tsy tonga saina mihitsy ny fenareo. Ary miteny amin'ilay monsieur manatsy ny rehetrarehetra hoe fotoana hiverenareo amin'ny dada iava zao. Oka izay ty calcul politique anareo sy fanambaninareo an'io Andriamanitra marina io. Nareo ny diso Andriamanitra dia manambany an'Andriamanitra nareo. Fa raha tafaraka amin'ny Andriamanitra marina nareo tsy afaka manambany nareo. Zareo nanaovan'ny Israeliana fafahiny. Noho izany tena mamerina miteny aminareo andro ny fiverenana zao miverenanareo amin'ny dada iava soasoa amin'izay. Fa tena miatrika io teny. Tsy maintsy potika ny Amerikana na ho tena tsy ho tena. Tsy maintsy potika izy, tsy maintsy rava izy. Io aratra dia aratra zany nge tena mijaly ny dikan'izany. Ho avy ny fijanareo ry Amerikana. Miomaly nareo fa tsy maintsy minjera aminareo izany teny izany. Tonga aminareo izany. Ry Anglisy, ry Frantsay, ry otanina rehetrarehetra. Jaly nareo tianareo mihitsy ny mibatany Israela io zao. Vonareo. Ary nareo Israeliana. Ho avy amely anareo sy tontolo zao. Izy tontolo zao mihitsy nge ny amely anareo fa tsy izy. Saika amin'izany fotoana izany hitady ny iava sy soa amin'izay nareo. Sy nareo vao tena hitady. Hitady an'ilay ny volonareo teo amin'ny hazo fijaliana nareo. Ity ny zandry ny tia miteny aminareo ty. Izay miaraka amiko tsy manota intsony fa izay nge ny planany eo Andriamanitra io lasa tsy mpanota intsony. Dia efa hitan'ny masonareo ve izany dia mbola sy tonga sainareo. Misy ny sasany izay koa nge tsy manota intsony. Izay raha mivavakin-dimy isan'andro ny sasany. Fa maninona mbola mibebaka ihany efa tonga ny andro anankiray. Maninona mivavaka foana mba hibebaka foana. Ary iny ty vady mihoatra ny roa ty manambady 500 ny sasany. Ino ty? Nga ny Andriamanitra Abrahama miteny hoe manambady ino mihoatra amray. Ny Andriamanitra Abrahama dia niteny tamin'ilay mpaminany farany hoe
aza manotaintsony zay miteny ary ny olona manambady be dehibe dia mpanota ka hoany ianao amin'izany aza mba miteny izy tsy mpanota fa lehibe ny mpanota no ary rehefa niova le anarana hoe iavao lasa nivadika zavatra hafa dia efa mpanota ianao zay zay ny fiafarany teny endry mahita nylozaka mery de dala mandrosika vo rary sotsika etra sambotainao soany amin'izany teny meko zany ary sambo tonga saina zay mety tonga saina satria fa tongotra ny fotoana efa akaiky de akaiky ny fanampotena anareo akaiky efa miaratsy be ny sary mandeha zao ny ukrainiany efa rava ary io tsy maintsy rava ukraine tsy maintsy miverina andreo isy io na tena na tsy teny ary lasinareo ukraine miverina amreo isy fa adaladala mamono olona fotsiny amitsy aminatiny mampifaly devoly fotsiny devoly nge faly am'io mamono olona io tena mampareny mihitsy fitaitra mihitsy le président maneran-tany mampiady olona fotsiny ina ny antony zao ny antony ka contrat amy devoly io tsy mahazo miakatra président raha tsy mamono olona zany mahatonga reo tsy mivakinao zay maty zany tsy ariny président zany contrat io rehefa miakatra tsy maintsy mamono olona ianao mba ho sakafo hoanjareo ny rano le devoly tsy maintsy misotro raha de zany mahatonga reo tsy mivakinao zay olona maty eo alamy fotsiny tsy taitra mihitsy le président américain tandreo le be loatra le maty fo zay ohatra hoe zatra amidy ny tsena mihitsy le faty hoe foko tsy efa be loatra ianao hoe mahafantatra eo be ny maty tsy efa mitokony teny hoe aza miaty fa ho be ny maty tsy afantaranao zany be am'izay ny maty aza miaty so fa efa be ny maty voky ve zany le devoly ve zany hevitra zany ve aparele ngeny izy toe-tsaina anany filopery eto ambony tany hoe ampidiny olona maty am'izay ny olona de sy taitra am'izay zareo tena oka sy efa be ny maty zany zany tena milaza mihitsy ny hoe ny rana zany zareo mono olona de efa afa-po am'izay le niraka anazy de oka sy efa be ny maty eniko zany teny zany tena eniko zany teny ary nahita an'izay phrase zay mihitsy hoe oka efa be loatra ny maty tena hoe zay ary ny président maneran-tany mampiadipiady ireo tovy daholo reo zany ilazaka hoe ory président maneran-tany no verina amin'ny eosoa fa aza manaikitra tsy mbola afaka mivery tena tsoko daholo nareo tena oka zay fa tena nareo tena ampiasaina devoly mihitsy na tena mitenareo tena fitaovanareo fiaratana ny devoly mamono olona fotsiny nareo tena vitanareo famono olona no ny amin'ny vola sy ny teo botsina be ny posinareo de maty am'izay le olona de sy tena tena oka zay fa be loatra maty nareo ihany efa nampiady anazy teo tena mampainane zany fiteny zany efa de misy zany fa lehibe zany le mpamorona le mpanamboatra nareo mihitsy ny maleny mahita nanaovana anareo tena mampaio eo de tsy maintsy fanampotena tsy maintsy anjonareo efa tsy mety ena zao maro zao nareo de tsy maintsy hompotena nareo na tena tsy tena fa mialohan' zao fanampotena efa anjonareo zao de zay no mahatonga na miantso hoe miverena ty amin'ny eosoa fa mandeha io teny fanampotena io tsy maintsy miakatra no sina tena sy ty biby tsy maintsy miakatra iny biby anankiray ary tsy maintsy andravanao iny ry Israely tonga matsy ny farany ny endry mahita lozaka mery ny adala mandrosika vo amin'ny andro farany no tonga zany teny zany sy izy rahantsika mahita miditra tanteraka ny famaranana zao fa aingany mba ianareo zay mandray ana mitendry mitoraka ty mba hitodika anareo mameno ny teniny anareo fa tena maty eny eo anareo zao ngeny zaka efa hita amin'ny maso hoe de mbo tsy tonga saina ihany ve nareo asa zany ny dadako zany ayava naniraka ny Elia izy maiza miaina maiza mivero vavakitsika dada malay avao voninahitry no mandrakizay da io zany teny sy fampianarana zany fa tena famonjenan'ny olona rehetra zany fa natsoky tamalan'izao teny zao de naritra any amin'ny filoham-pirenena sy matonga saina fa lasa fitaovany de mono daholo ny zavatra rehetra am'ty tany ty fa mihitsy le tsy isanareo mihinana ran'olona fotsiny mihinanay ary rehetra zany de mieritreritra matsy ny devoly fa rehefa be dehibe ny olona maty ny olona matiny de mihinana aina be dehibe izy de iverina fafafamiady aminao reo iahosoa tena tsisy saina mihitsy ireo fa le olona tsy tonga saina iahosoa zany mahatonga ny Elia mangataka aminao io
mataovy tonga saina doly am'izay reny ny olona Iaosoasy Tata Mariako mba hiverina hitodika ho any aminao, mba hitodika amin'ny fampianarana efa napetraka anao anatin'io saina YouTube io. Nataonao mihitsy n'ilay saina mba ho jerevan'ny olona ny teninao. Hoe tinge ny teny mamonjy anareo. Tata Iavasy Joshua, tsy mahazo makany aminao raha mbola mpanota zany. Lantilanta misy anao, ianao tokony io lantilanta io. Tsy misy miditra mihitsy rehefa mpanota, ary tsy misy afaka manao forcé zany. Pia moa rehefa maty nga misy mahafantatra nalaka lentsony olombelona io. Tsy hoe izy ny be saina fa raha vao miala fotsiny io vatana io ka miverina foana, efa tsisy nin'ny eo-pelantanantsony izy, fa hiatrika anao zay Tata Iavasy. Zany mahatonga ana mangataka hoe fonjeo le olona Tata Iavasy raha mbola azo atao. Tena maty le olona, tena vonoiny le tsisy sain'ireo mihitsy le olona. Le olona koa tsisy saina koa dia tena ararotina dia manaraka. Zany mahatonga ny Elia mangataka Tata Iavasy. Fonjeo ny olona mba ho fonjy ihany. Ka tena maditra izy, tena maditra somary filoha izy, tsy te halala izy. Sady tsy te hiaino izy, enazy ny azy ihany. Fa ianao dia ianao rery sisa mahavita mamerina ny sain'ny olona Tata Iavasy. Tsy ahosoa mahalala. Avereno ny sain'ny olona mba hitodika any amin'izao famarinana izao. Fefa atomotra loatra ny farany. Efa hifarana ny farany tena izy. Fonjeo ny olona Tata Iavasy. Fonjeo ny olona. Zany ny fangatahany Elia aminao. Fonjeo ny olona. Eo saina izy hitodika ho any aminao. Eo saina izy hiveriny aminao Tata Iavasy. Hamonjy ny fanahiny satria ianao no nanome ilay fanahy. Izay mametraka ny fanahiny olona ao anatiny ozy ny teninao. Ianao no nametraka an'io tao. Ary rehefa miala dia hiverinao any aminao ary ho tsarainao. Fa eo indrindra hoe raha ho tsaraina ilay fanahy. Tsy misy fanahy-mpanota zany ka voavonjy ho any aminao zany. Fa dia mitsipy eny amin'ny helo daholo. Ary ny afarany lalany dia ny afarimy rehetra hafa mihitsy. Zany mahatonga ny Elia mangataka hoe apio Elia manavitra olo. Apio Elia ary mio saina sy koa endrena mba haikariko an'ilay olona hiverinao any aminao Tata Iavasy. Voninahitro anao mandrakizay. Dia maneho ny voninahitro any amin'ny teny, fa tsy ho tafaverinay mihitsy izay teny izay raha tsy efa miasa any amin'izay nomenao anazy. Mba hibebaka izy ka ho sinaka vovonjy Tata Iavasy. Tsotra betsaka anao zany. Fa tena mihaino ny teny ianao ary mbola hihaino ray ianao. Ary tena hihaino izay ambarako ianao satria avy any aminao daholo. Amin'ny anaranao Iaosoa aminao izany vavaka rehetra izany. Any amin'ny Tata malalaka Iavasy. Halleluia. Amen. Dia izay ny fiarahantsika indray tamin'io tia. Raha saotra samy telo soa amin'ny fiarahantsika amin'ny zoma indray. Ary noho izay efa resy lahatra, misoratana rana mibatisa amin'ny WhatsApp io a. Plus 261 32 86 ifiry manaraka io lavitra be moa le 663 98 zay le izay lavitra be moa le telenay kely be ty moa zany lavitra be le somary tiradelo any be fa hitako ihany le zay zany no tondareo mandroata anarana amin'ny WhatsApp io aveko tsara plus 261 32 86 a 663 98 aveko farany plus 261 32 86 663 98 hoanareo izay menao amin'ny radio internet mahatonga nanteny izay zay fa dia malazo otriketra samy tena soa ho an'izay resy lahatra ho ambatisa mandroata anarana ary mandehanany amin'ny batisa fa tsy solution nao mihitsy ntsony io e zay dia samy tena soa daholo ary dia aveko tsara koa ny teny koa mba dika kely angamazay teglizy zany fampianarana anankiray io aleo mba tena atao tsara ny fandikana dia tena atao fampianarana anankiray izy io a numéro 5 zany atao anatin'ny laran'ny fampianarana numéro 5 a dia somary ratsiratsy satria telefona nandehanan'izy fa le fandikana koa sy mba ataoko tsara malagasy manana olana amin'ny fiteny fa ny hafa fiainana mety manana olana fa raha malagasy mainana dia mazava tsara ny tenina dia telefona aza ka miraso antsika samy tena soa vo amin'le vahiny kosany a dia ataovy tsara ny fandikana teny a mora isy ny vahiny a ny teny zany dia ho amin'ny manaraka indray a tainao soa daholo